Avy any amin'ny distrikany Sambafy sika ny herinandro lasa teo dia ndeha kosa indray ho any amin'ny distrikany Manoro amin'ity indray mitoraka ity Manoro izay tanàna mahafinaritra aty amin'ny 1.700 kilometatra miala an-drenivohitry Madagasikara no misy izany toerana antsoina hoe Manoro izany. Miavaka izy amin'ny moron-dranomasina ao aminy eo amin'ny lafiny ara-toekarena ihany koa moa izany dia hita eto avokoa ny volo fanondrana tahaka ny jorofo, ny lavanila, eo ihany koa ny kanelina izay hitantsika ato anatin'ity distrikany Manoro ity ihany koa izany rehetra izany kanto dia kanto izay no azo ilazana ity tanànany Manoro ity. Katolotra ny arahabo mba ampiraritso tompoko lasy tompoko vavy dia manasa antsika hitsidika ny Manoro hatramin'ny farany. Raha ny tanànany Manoro manokana dia isan'ny mampiavaka azy ny famaroan'ny mpiaviavy amin'ny faritra maro manerana ny nosy mipetraka ao an-toerana. Ny foko-betsy misaraka ny monina ao an-toerana izay efa maro dia maro ireo mpiavy ny safidy ny onona sy hitady fivelomana ao an-toerana. Isan'ny maro anisa mpiavy avy aty an-drenivohitra izay nanambara fa tamana tokoa noho ny filaminana, fahadiovan'ny tontolo iainana, indrindra ny rivo-dranomasina. Mandalo zay dia manao vakansy. Dia efa mandalo matetika zany. Fantolo izao. Inona zany tena ataontsika hoe mahatamana anareo aty Manoro satria matoto tianareo dia mahatamana zay. Ray voalohany aloha tontolo iainana mihitsy. Fahadiovan'ny rivotra. Io zany tsy tapatapa. Raha mila filaminana zany dia makaty Manoro. Manoro. Mila filaminana. Ankoatran'izay hoe raha malala ny rivotra masina. Ny sécurité koa tsy mbola azo antoka. Milamindamina ihany. Avy any Antananarivo zao zay. Dia tianareo manina tianareo zao. Zay zao mivarotra ny ataonay aty dia sady miasa. Efa eo folo taona mahery eo zao zay ny taty. Mahatamana zao le fitadiavana dia le rivo-dranomasina zay zao mahafinaritra. Ie dia ny tanàna aloha milamina. Nanamafy izany fisian'ny fiarahamonina milamina sy mahay miaramonina izany ny ben'ny tanàna Randria tsara fara Elios tany. Anisan'ny tanàna mahate-honina ary mahatamana olona be ny aty aminay aty Manoro aty. Ny fivelomana koa moa izany azo lazaina hoe eo ihany satria na ny mponina eto Manoro ary dia misehatra resaka fambolena sy fimpiana zay dia mba manana izay mba entiny ilainy amin'ny fampianaran'ny zanaka sy ilaina amina fiainana eny amin'ny ankapobeny. Ary mamporisika ihany koa ny vahoaka rehetrarehetra ho tonga hitsidika ny distrikany Manoro fa tanàna mahafinaritra, distrika mahafinaritra ny distrikanay ary amin'ny ankapobeny moa dia fandriam-pahalemana azo lazaina mbola milamina tsara raha amin'ny distrikany Manoro ny resana. Raha ny distrikany Manoro dia toerana moron-dranomasina ao amin'ny faritra Atsinanana. Eo anelanelan'ny moron-dranomasina sy ny lakan-dranon'ny Pangalanina 7 kilometatra miala ny vinany Mangoro. Misy ny tanànany Manoro ary manana mponina 4 alina mahery amin'izao. Ny tanànany Manoro moa zany dia atao hoe voalohany aloha dia distrika izy dia eto zany ny renivohitr'ny distrikany Manoro izay isika tena atao hoe lehibe aty amin'ny faritra Atsinanana satria any amin'ny 420 kilometatra miala eto makany amin'ny lalana makany Marolambo iny dia mbola anatin'ny distrika ty. Dia ny commune ambonivohitra Manoro izay adidiko dia mivelatra indray anatin'ny fokotany 120. Be velarana tokoa ny distrikany Manoro ary samy manana ny maha izy azy ny commune 12 ao aminy dia ahitana 370 fokotany. Iara distrikany Manoro moa ny resana raha miala avy any Antananarivo dia mandalo any Tsapanana, Vatomandry dia raha Vatomandry dia any amin'ny 120 kilometatra dia tafiditra aty amin'ny distrikany Manoro. Distrikany Manoro dia manana commune 12 mandrafitra anazy dia manana fokotany 370 anatin'izay distrikany Manoro zay dia izany hoe be velarana zany raha distrikany resana. Distrika tena manan-karena ny distrikany Manoro dia ahitana fiompiany, famboleny
ary indrindra ireo volo fanondrana toy ny lavanil, kanel, jirofo ary ahitan'ireo saham-pandraram-panjakana rehetra. Dia ny fiainan'ny olona ty moa dia resaka fambolena sy fiompiana dia mpiasam-panjakana, misy ny orinasa vitsivitsy mitrandraka amin'ny resaka fambolena zay ihany. Tanàna dia atao hoe manan-karena amin'ny lafiny hoe fisino mpangalana io. Aty koa tsy lavitra Tananarivo dia betsaka ny fifandraisana amin'ny Tananarivo na Toamasina. Efa miroborobo eto an-toerana ny volo lavanil, isan'ny nifantoka tamin'ny famokarana sy varotra lavanil ny fianakavian'ny Rakotokely Prosper, monina eto an-tampon-tanànan'ny commune Manoro. Inona zany zao ny ataonao eto zany zao? Ty zany avina toko zany mbola misy tsy azona rano mafana tsara. Dia averina andray mandeha zany atoko. Ahay. Dia andrahoana mihitsy zany izy? Andrahoana mihitsy zany. 4 minitra eo zay? 5 minutes. Ahay, iya. Dia aiza zany zao le izy zao? Aiza zao le mbola averina? Ty zany mbola averina ty. Le misy ty. Le misy zany mbola averina reto. Ahay. Dia iza le efa vita? Iza le efa mety? Iza le efa mety zany zao? Efa mety zany ty. Ty zany le efa mety ty. Zany izy mety mbola tapy aloha, mbola tapy. Dia rehefa le atapy zay dia 4 andro indray zay? 5 andro zany atapy eto aloha. 5 andro. Misy 5 andro dia masena amizay. Masena, atao ve le masena zay? Masena misy an'izao orona sara amizao zany. Masena. Ay, fa manina atao masena ohatran'izay izy? Zany mba hoe mba malemy zany ka. Mba souple zany. Maka le endriny lava tsara iny. Maka endriny tsara be zany. Dia ianao zao ohatran'ny hoe manamaina be da be reo dia eo amin'ny 4 andro zany vita io zany zao? Mbola tafabolana mahery karaha koa. Tafabolana? Satria le masoandro zany tena saina dia tsara loatra. Ndraika morona, ndraika maina. Dia manina manao cache-bouche ianao? Le odeur, le fofona zany. Manjary allergique. Mbola anatin'ny distrikan'ny Manoro ihany koa ity toerana fambolena kanel ity, izay tena efa manomboka mahasarika ny mponina ao an-toerana ary tena mamokatra tokoa. Mora koa ny famokarana azy satria 3 taona monja dia efa mamokatra vokatra, ary rehefa kikisana ny hodiny akanan'ny kanel dia tapahana ny tahony ary dia miverina mamokatra indray. Ambonimbony ihany koa ny vidiny satria mahatratra 5,4 ariary ny kilao. Le hazo maka ansy indray ianao Kikisana dia voasana. zegny vao sasana kikisana aloha zegny vao sasana. Mandeha export daholo Zany? Fa tsisy very zany? Ino mahatonga hoe gratte fa manina tsotra? hitanao le vatany dia kikisana. Ohatran'ity zany le vatany le hazon'le kanely dia kikisana. Ohatrany hoe tobena zany ty. Dia ty indray zany le tahon'le kanelina misy dia titina le hodiny. Dia ty hoditra an'le kanelina zany dia lasa sigarety. Dia amiri zany le izy efa mavety ao. Kikisana, hodiny kikisana ty. Kikisana amina ansy. Fa ty indray zany didina misy dia le hodiny misy ny anina dia lasa ohatr'izao. Ataona zany atao kikisana manao zao dia miorona. Le olona tapahana misy ka. Ay, orolena ka izy io. Orolena ka. Ty zao le tahon'le kanelina, ty le foniny, le hodiny. Dia tapahana amina ansy maranitra. Dia voasana. Dia avy eo orolena dia lasa sigarety. Ankoatran'ny volo fanondrana dia manana toerana mahafinaritra sy tsy fahita amin'ny toeran-kafa Manoro. Ankoatran'ny moron-dranomasina, eo ny arena Voajanahary, lakan-dranon'ny Pangalanina ary ny renin-dranon'ny Mangoro izay tsy lavitra. Toerana mahafinaritra araka ny resahako teo ny distrikan'ny Manoro ary mampirisika ny olona hitsidika ny aty eo ny fisian'ny canal de Pangalana izay mampitohy avy an'ny Toamasina ka hatrany Mananjary, izay toerana azo andianana anaovana fitsangatsanganana. Eo ihany koa araka ny resahako manana torapasika izay mahafinaritra azo tsangatsanganana. Eo ihany koa moa manana ny festival izay aty atao hoe festival Aroandriana izay atao isan-taona izy io
fanindran-dalana amin'ny fête de mort any amin'ny 30 faran'ny volana oktobra sy voalohan'ny volana novambra, zay atao hoe fotoana fahatongavany zanak'ampelezina rehetrarehetra manerana Madagasikara mba tsy lazako any ivelany tonga miverina aty an-tanàna sady mandeha manao fikarakarana ny fasana, zany hoe mandeha mikapa fasa zany fête de mort no sady mamangy tanàna ka tongava raha mamangy fa mahafinaritra dia mahafinaritra ny tanàna anay aty Manoro, tongava antsika pisehatra ny fizantany fa be dia be ny zavatra azo tondrana aty aminay, be dia be ny toerana mahafinaritra ka miangavy antsika ho tonga hitsidika tanàna anay Manoro. Manana ny tanjakara teo kare ny Manoro, saingy somary lesoka ny fahavitsin'ny mpizahatany noho ny tsy fampian'ny fanentanana, ny zotra-piaramanidina ary ny aratsy ny lalana Vio Vatomandry. Dia ny resaka lalana moa ianao dia ny arahasika nahita fa sika niaraka nandeha avy ety ataoko hoe 360 km miala ny Tananarivo ity Manoro ity, azo lazaina hoe tsy lavitra, azo lazaina tsy lavitra fa Tananarivo jusqu'à eo a Vatomandry dia tena tsara ny lalana amin'izao fotoana izao. Fa ny avy ao Vatomandry maketo Manoro zay lalana mirefy 83 km natao tenako tamin'izany tany 2003-2004 nanao an'io tao anatin'ny adiny ray mahery kely, dia amin'izao fotoana izao adiny 4 be zao no lany amin'ny lalana 83 km. Io ny RN 11A zay ataoko anaovako ansoavo isan'andro dia mbola mafisiko eto fa dia mba jereo rehefa tena lasa mikorosofahana hatramin'ny ny fandrarana, ny ekonomia, ny fizahantany satria tonga eo Vatomandry le tourista dia mijanona satria maheno izy hoe rasy ny lalana makaty Manoro, dia eo izy dia mihemotra. Dia anisan'ny fahavazana lehibe ho anay amin'ny lafiny ekonomia sy amin'ny lafiny fizahantany izay zavatra izay. Isan'ny tombony ho an'ny distrikan'ny Manoro ny filaminana. Ankapobeny moa dia fandriam-pahalemana azo lazaina mbola milamina tsara raha amin'ny distrikan'ny Manoro ny resana. Manao ny antso-zavatra moa ny tompon'andraikitra, ny tsara filaminana, ny fokotany, ny ben'ny tanàna sy ny vahoaka ny fotony agny amin'izay fitandroan'ny fandriam-pahalemana anatin'ny isaky ny fokotany, isaky ny zana-tanàna, isaky ny commune ary anatin'ny distrikan'ny Manoro. Isan'ny arena mampiavaka amin'ny distrikan'ny Manoro ny arena ara-kolontsaina sy ny tantaran'ny commune Manoro. Ara-tantara, lehibe dia lehibe ny tanànan'ny Manoro, fa taty aoriana nisy ny fizarana roa ny tanàna mba hisian'ny fanakakezana kokoa mimponina. Ny tanànan'ny Manoro moa zany dia atao hoe voalohany aloha dia district izy dia eto zany renivohitry ny distrikan'ny Manoro izay district tena atao hoe lehibe aty amin'ny faritra Tsinanana satria agny amin'ny 410 kilometatra miala eto makany amin'iny lalana makany Marolambo iny dia mbola anatin'ny ity district aty. Dia ny commune ambonivohitra Manoro izay edidiko dia mivelatra indray anatin'ny fokotany 120. Araky ny lovantsofina moa dia iry tary amin'ny ambony ary amin'ny lakazerina tary ny atao hoe Manoro. Androranga zany no nilazana an'izy iny dia nisy moa ny fotoana tamin'ny misy mpanjaka zany ohatrany hoe tonga taty dia nisy tsy fahasalamana dia misy rano mibiboika zay any ambony any dia nandeha tany ny sasa tamin'ilay rano dia sitrana dia ataoko hoe mahasalama dia Mahanoro dia zay ny andohaniny anaran'ity tanàna ity hoe Mahanoro, fa ny tena anarany taloha zany dia Androranga, dia tany ambony tany zany nanamarika ny ataoko hoe
taty afara dia tany nipetraka ny résidence ny sous-préfet, ny préfet, ny président fivombonana dia tany ny résidence. Fa tamin'ny taona 2000 moa dia nisy ny fandalovan'ny cyclone Eline dia potika tanteraka ny tany dia tatya aty amin'ny Semady zany zao aty amin'ity quartier misy asika ity ny résidence ny district dia ohatrohatran'izay zany ny tantara lovan'ny sofina zany hoe ny ankapobeny zany dia io rano miboiboika sy mety ritra ao ambony ao natao hoe mahanoro maha salama ohatr'izay nisy nazahoana fahasoavana zany teny ambony teny dia zay nahatonga ny tianarany tanànty fity ambany ity zany partir ny tetezana lehibe igny ny embauchure dia taty zany tanàna taty afara. Kanto de kanto raha zay no azo ilazana azy zay ny tanàna ny Mahanoro manentana antsika hitsidika zany toerana mahafinaritra be zany hitantsika teo ny akanton'ny moron-dranomasina hitantsika teo ihany koa ireo zavaboary maro dia maro tsy dia fahita firy fa aty Mahanoro ihany koa no ahitantsika an'izany endrika mahafinaritra izany mahay mandray vahiny ihany koa ny olona aty toerana porofon'izany monina eto avokoa ny solotena avy amin'ireo foky rehetra misy eto Madagasikara. Ny akoatr'izay tena mafilotra dia mafilotra ny sakafon'zareo araka ny nahitantsika azy teo ary dia entanina hatranisika hitsidika izany toerana mahafinaritra izany. Tsy ampy izay fotoana izay mbola misy no tantaraina raha mikasika ny Mahanoro ka dia entanina sarintsika fa amin'ny elin'io toy izao dia mbola hitsidika izany tanànany Mahanoro izany isika rehetra akasitrahana hatrany ny fanarantsika ny fandarana tsy tapaka misaotra antsika rehetra tamin'ity anio ity. Veloma tompoko.